Ny fangatahana mpanaovin'ny Papa ankininy amintsika vita-batemy rehetra amin'izao volana May izao dia mifototra indrindra amin'ny tontolo ny fitantanam-bola. Fitantanana ara-bola tsy miangatra, mirindra ary maharitra. Mazana isika rehefa maheno resaka momba ny fitantanam-bola dia toa mihevitra ho zavatra manalavitra ny fiainantsika andavanandro izany. Araka ny voalazan'ny Papa François hoe ny tontolo ny fitantanam-bola dia lavitry ny fiainan'ny ankamaroan'ny olona. Tsy izany no tokony ho izy nanaty-trantitra. Misy mandrakariva ny vahaolana hampanakekezana ny tontolon'ny fitantanam-bola amin'ny vahoaka na ny olom-pirenena, fa indrindra ny ametraka izany ho an'ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Io no ampahatsiahivin'ny Papa amintsika amin'ity volana ity, mba hiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ireo tompon'andraikitra ara-bola amin'ny fandrindrana ny sehatra ara-bola ka hiaro ny vahoaka amin'ny loza mety aterany. Toa lavitry ny fiainan'ny ankamaroan'ny olona nefa ny fitantanana ara-bola. Rehefa tsy voafehy na tsy fehezina mantsy ity resaka fitantanana ara-bola ity dia lasa vinavina fotsiny tohanan'ny politika mbola sasany. Tsy maharitra io toe-javatra io mampidodoza ho hiatran'ny Papa nampitandrina. Mba hisorohana ny mahantra tsy hiaran'ny vokatra izany intsony anefa dia miantso ny anaovana lalàna hentitra amin'ny vinavina-pitantanana ny Papa. Ny vinavina antso-tanteriko ny amin'ny teny io, ny fitantanam-bola ho ihany izy dia tokony ho fitaovam-panompoana mifantoka amin'ny olona rehetra sy ho fikarakarana ny tranobe iombonana. Andao ary andray andraikitra, hoy ny Papa manao antsoavo, fa mbola misy fotoana hanomboana dikana iray amin'ny fanovana maneran-tany eo amin'ny lafiny toe-karena hafa, tsy miangatra, mirindra no sady maharitra kokoa, ka tsy misy olona tao ankilabao. Ity fangatahana ity dia azontsika ampifandraisina tsara amin'ny zavatra misy iainantsika ankehitriny, manoloana izao valanaretina mianaka maneran-tany izao. Misongadina tanteraka ny tsy fitoviana lehibe misy eo amin'izao tontolo izao, ny firenena mahantra sy manan-karena, indrindra eo amin'ny lafin'ny fitantanana ara-bola, ho famonjena sy ho fitsaboana ireo marary. Nampahatsiahivin'ny Papa tamin'ny fampianarana nataony fa mba hivoahana amin'izao aretin'ny findra izao dia tsy maintsy mahita ny fanafody, tsy ho an'ny coronavirus fotsiny isika, fa ho an'ireo karazana virus vaventy mpahazon'ny olombelona sy ny fiarahamonina mikiky ny fampandrosoana ara-drariny. Inona ary no antony vavahantsika ho an'ity fangatahana ity? Mba hanomanana sy homanana amin'ny ho avy dia tokony hifantoka amin'ny Jesosy izay mpamonjy sy mpanasitrana ny fijerintsika. Ny vavaka araka ny fanolovan'ny evanjely dia manampy antsika hijery izao tontolo izao toa azy, hiaina araka ny fombany mba ho tonga amin'ny olona rehetra ny sakafo mahavelona izay fivoatsinjara ara-drariny sy amikialemem-panahy tsy misy tompo sy ala. Intanina ary isika mba ho afaka izara sy handray anjara amin'izao antsony Papa izao, mba ho an'ny fifehezana ara-drariny ny fitantanana ara-bola eran-tany, ary mba hikendrena ny soa iombonana ho an'ny be sy ny maro.